Jesosy Kristy Tompo, ianao ilay mpampianatra tonga lafatra no irinay amin'ny mpianatra anay rehetra, ary ny fanainao masina izay fanomenao anay no mampahery mitaridalana, mitahiry izay rehetra ampitaina, ampisy aina sy ainga vao indray entinay miatrika ny fiainana. Dia mitenena Tompo araka ny fombanao fa miaino izay mpanomponao, ary izay rehetra ataonay eto dia mba aoka ny voninahitra irery ihany no iseho. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ilay lohan'ny lehilahy rehetra. Amen. Revana malala amin'izao taridalana izay niangaviana mba ho tanterahiko eto izao dia nomena an'ilay lohateny hoe lehilahy kristianina miany ankohonany. Lehilahy kristianina miany ankohonany. Raha izay lohahevitra izay na lohateny amin'ny famelabelaran' izay no jerentsika, dia ny ao an-tsaina avy hatrany dia ny hoe ngamo misy lehilahy kristianina tsy miany ankohonany izany. Izany hoe dia mila mpahafantarina indray fa tokony efa hay ho azy izany, tokony ho lojika izany. Nefa ry havana, eo anatrehan'ny fiainana ankehitriny, eo anatrehan'ny namoronan'i Jehovah Andriamanitra antsika, eo anatrehan'ny famonjena ny tanterahany Kristy sy ny fanomezan'i Jesosy Kristy sy ny rainy fanamasina antsika, dia mila pahatsahivana antsika, mila hitarian-dalana antsika, mila nanarana antsika lehilahy kristianina ny antom-pisitsika, ary iray amin'izany ny atao hoe miany ankohonany. Ety am-piandohana dia hiainga amin'ny fahamaritana. Miova kely izany ilay fomba hitondrako resaka. Matetika mantsy za zatra teksta dia miainga amin'ny teksta ho miresaka, fa eto izany lohahevitra indray miaingana, dia avy amin'izany lohahevitra izany tsy maintsy manao fahamaritana aloha ny amin'izany atao hoe lohahevitra izany. Fahamaritana ary momba ny lohahevitra hoe lehilahy kristianina miany ankohonany. Ny hoe lehilahy, ny akaiky atsika indrindra dia ny fahamaritana amin'ny voambolana malagasy. Miainga amin'ny rakibolana, ny amin'ny atao hoe rakibolana malagasy nosoratan'ny Régis James Raolson, reto fahamaritana reto izany nitondrako azy. Raha vao miteny hoe lehilahy izy ao amin'ny fahamaritana ny amin'ny atao hoe lehilahy, izao no ambarany: teny ilazana ny lahy amin'ny karazan'olombelona. Izay izany ny fahamaritana voalohany amin'ny atao hoe lehilahy. Fahamaritana faharoa dia hoe mifanohitra amin'ny vehivavy. Izany izany ny fatakaran'ny malagasy mpanoratra ny amin'ny atao hoe lehilahy. Ny hoe manaraka an'izay lehilahy koa dia olona manan-kerim-po, mijoro amin'ny heviny, mahavita zavatra. Izany izany ny fahamaritana ny atao hoe lehilahy amin'ny malagasy izany. Ny hoe kristianina indray dia mpamary toetra, ny atao hoe kristianina ao amin'ny rakibolana, olona manaraka ny fivavahana naorin'i Kristy ka efa vita batemy. Izay ny fahamaritany dictionnaire amin'ny atao hoe kristianina, vita batisa izany ho antsika protestanta. Ny hoe miandray ny fahamaritany rakibolana azy dia matohateny hoe mia, matohateny sehatra. Asa mora mbola mahay an'izany daholo sika. Fototeny ahy, ny heviny dia hoe mikarakara, mitsimbona. Izay izany ny atao hoe mia amin'ny malagasy. Ary ny atao hoe ankohonana, ankohonana, ny antsika eto hoe ankohonany, izany hoe ny ankohonana izay azy. Izao ny fahamaritany malagasy amin'ny alalan'ny rakibolana: fitambaran'ny olona rehetra izay hiadidiana ao anatin'ny tokantrano, vady aman-janaka, mpiasa, havana, zanakavana. Izany izany ao anatiny daholo izay mipetraka ao amin'ny tena. Izany izany ny fahamaritany rakibolana ny amin'ny atao hoe lohahevitra. Izany hoe raha akambana izany rehetra izany dia ambaran'ny malagasy mazava tsara izany fa hoe tsy vehivavy izany ilay resahany eto aloha, ary mikarakara sy mitsimbona izay olona eo ambany fifehezany ao anatin'ny tokantrano, eo ambany fiadidena. Izay izany raha fiteny. Fa hijery ny fahamaritana araka ny Baiboly indray isika ny amin'ny atao hoe lehilahy. Lehilahy
na ny hoe lahy samy hafa mantsy zany ny famaritan'ny baiboly azy. Ny atao hoe lehilahy raha mijery ny fitanisana fotsiny sika ao amin'ny baiboly ny amin'ny atao hoe lehilahy sy ny vehivavy dia tsy mitovy mihitsy ny isa. Lehilahy zany ao amin'ny soratra masina na hoe raha lehilahy na hoe lehilahy eo amin'ny 430 ao no miveriny zany lehilahy zany. Raha toka 700 fotsiny ny atao hoe vehivavy. Zany hoe lehilahy zany voateny betsaka indrindra ao anatin'ny soratra masina. Lehilahy na ny lahy araka ny soratra masina miainga amin'ilay famaritana azy zany ary dia mifanaraka amin'izay koa ny toetra arak'ilay voambolana ampiasaina. Misy voambolana roa ao amin'ny Genesis anavahana ny atao hoe lehilahy sy ny lahy fa mifameno ireo ary mitantaratra ny fiainantsika zany. Ao amin'ny Genesis toko voalohany 7:20 lahy ny voalahy zao, lahy sy vavy no namoronan'Andriamanitra ny olona. Tsy miteny izy hoe lehilahy, lahy sy vavy. Le voambolana ampiasany amin'ilay hoe lahy ao zakara ny anarany. Ny hevitra zany atao hoe zakara zany mijoro ho pampatsiaro n'Andriamanitra. Ny hevitra ny atao hoe lahy zany ao amin'ny soratra masina dia hoe mijoro manatrika olon'Andriamanitra, mpanome sakafo, mpamelona ny vady aman-janana. Zany ny hevitra ny atao hoe lahy, zakara ny anarany amin'ny teny hebreo. Fa eo amin'ny Genesis toko 2 manomboka eo amin'ny 7 dia miampita ao amin'ny 7 sy ny manaraka resaka fanambadiana indray. Lehilahy sy vehivavy indray ny resahana fa tsy lahy sy vavy, fa misy samy hafa kely zany lehilahy sy vehivavy. Lehilahy dia fantatsika tsara fa noforon'Andriamanitra avy amin'inony vovotany no nomeny fofinaina mahavelona, fofony fiainana ho ny teolojiana dia tonga olona izy, olona manana fiainana. Ny atao hoe isy zay ny dikany atao hoe lehilahy, isy dia avy amin'ny tany, vovotany nasiana fofinaina mahavelona dia tonga olona. Ary teo ilay nitenenan'i Jehovah Andriamanitra hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Izy tsy miteny hoe tsy tsara raha irery lahy fa raha lehilahy ozy. Zany hoe ny lehilahy zany araka n'ity Genesis toko 2 ity dia olona tsy tonga lafatra fa mbola nitadiavana mpanampy tandrifiny, vady sahaza, olona afaka mifanatrika aminy, olona izay anampy azy amin'ny fotoana rehetra hiatrehany ny fiainana. Raha mihaino tsara n'ilay hira fanaon'ny SNK, fanaon'ny fety le hoe ahoana moa le hira ny arindra tsy mba zafy le hoe ny lehilahy, iny tonkiri zany le isy ny tena tiany tenenina amin'iny hoe mafy be kanefa malemy tony zaza ozy ny tenenana. Ary eo indrindra ary zany no isitonana antsika raha ampifamenoana, tsy mifanohatra le lahy sy le lehilahy fa mifameno tsara zany hoe lehilahy dia milaza hoe mijoro mampatsiaro an'Andriamanitra, manome sakafo ny vady aman-janana. Le lehilahy indray dia vovotany nasiana fofony fiainana izay tsy feno, tsy impecable. Zao tsara fantatrareo vehivavy aloha zany, inona namoronana ny lehilahy? Vovotany nasiana inona? Fofony fiainana. Io fofony fiainana io no maha olona ny olona, io ny ifandraisana amin'Andriamanitra. Ary tsy mitovy amin'ny vehivavy mihitsy. Inona namoronana ny vehivavy? Taolana sinopo zay mampanenoneno ny vehivavy ao an-trano io. Wow, taolana be io. Amin'ny voalohany aloha izy tsy taolana, rehefa elaelao izy taolana, satria zay mihitsy le natirany. Ary zay tsy hoe ratsy zany tsy hoe tsara zany fa arakaraka ny zava-misy. Saingy zao raha tsy eo izy tsy feno ny fiainan'ny lehilahy. Zay le atao hoe isa eto amin'ity tantara ity. Mila fantatrao zany raha hoe miany ankonana ndraindray mantsy be fanomezantsiny be anao koa tena mohaka ato moa tsisy miteny an'izany fa eny amin'ny fiarahamonina eny zany
lehilahy somary taraikiraiky kely zany raha oharina amin'ny vehivavy. Za tsy miteny hoe dondrodondrona fa taraikiraiky izy raha oharina amin'ny vehivavy, saingy zao zay mihitsy le mahalehilahy azy satria manino izy vovotany no namboarana anazy, saingy tsy vovotany fotsiny mipetraka ery fa misy fofony fiainana, misy responsabilité ao ananany, misy fahatsiarovana izy, misy fanapahan-kevitra izy, manana safidy izy. Ary zay le andraikitra zay no nomen'Andriamanitra azy. Raha mpifamenoana zany ireo dia atsapatsika inona zany natao hoe lehilahy. Ao le hoe lahy fa ao le atao hoe lehilahy. Manaraka an'izay, inona ny andraikitry ny lehilahy? Samy afaka mamaritra ny atao hoe andraikitra arakaraka ny toe-java misy. Raha vao miteny hoe lehilahy zany ny ao an-tsaina dia iray mpianakaviana aloha, ny tena ao an-tsaina le iray mpianakaviana. Eo amin'ny fiainana, eo amin'ny tantaran'ny soratra masina ao anatin'ny ankohonana dia maro be ny tantaran-dehilahy ao, na zatovolahy na lehilahy lehibe, na tompon'andraikitra teo amin'ny fiangonana ao amin'ny testamenta taloha na teo amin'ny firenena. Maro be ny karazana lehilahy sy ny tantarany, mihoatra noho ny vehivavy maro ny lehilahy voatonona anarana, fantatra anarana. Fa reto misy sationany amin'ny atao hoe lehilahy ray mpianakaviana izay nanamarika an'izany atao hoe fiahinany ankonana zany. Zany Noa zany, ahoana moa nafantarantsika azy? Noa firy mianaka? Noa 8 mianaka. Genesis 9:2-20. Nanatanteraka ny didin'Andriamanitra izy, nanatanteraka izay sitrapon'Andriamanitra. Ary fantatsika tsara fa ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Noa dia ny votoatiny dia hoe tsy handringana ny olombelona intsony amin'ny alalan'ny safodrano. Izay le hoe alliance. Dia inona no famantarana, inona ny sininy? Havana, arc-en-ciel zany, nanamarika ny fiainan'ny ankonany zany. Fantatsika tsara izy le atao hoe rain'ny mino Abrahama. Abrahama aloha izy milasa hoe Abrahama. Fantatsika tsara fa nananandraikitry Abrahama. Genesis 2:2-5. Genesis 5:5 miresaka ny amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Akoatra ny Sara, Isaka, Ismaely dia Lota, zanatra lahy fa tao anatin'ny ankonany ihany zany. Nandraindraikitra teo anivon'ny ankonany, nankatoy ny sitrapon'Andriamanitra izy ary nanaiky ny fanekena nataon'Andriamanitra. Inona indray ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama? Dia le hoe anankitelo, tany teny, taranaka. Zay le teny fikasana zany, tany Kanana, taranaka maro amin'ny fitahiana avy amin'ny taranaka maro. Fantatsika tsara dia izao no votoatin'ilay fanekena nataon'i Jehovahandriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ianao sy ny taranakao mandimby anao ho oloko ary izao ho Andriamanitra ao. Zay no hoe alliance, fanekena, tsy fifanekena fa fanekena. Dia inona ny famantarana? Hoforanany lehilahy rehetra, miainga amin'ny Abrahama, zanany, ny mpiasany, zay azy ho marika zany atao hoe fanekena izany. Anisan'ny lehilahy niahany ankonany ao amin'ny testamenta taloha zany atao hoe Abrahama zany. Jakoba tany saiko fotsiny. Josoa, izy indray zany Josoa zany. Josoa dia tsy hafa fa ilay lehilahy tovolahy izy tany am-piandohana. Izay mpanampy an'i Mosesy. Raha ny fiteny zao zany hoe aide de camp, le mitondra anana filoham-pireneny ireny zany le kolonely iny, tsy haiko ny anarany iny. Zany hoe Mosesy ny mpitarika fa Josoa efa nanaraka. Ny olona mahomby zany manohy ny asa, tsy olona vaovao be afarana avy any Komoro, fa olona efa tao ihany, olona efa tao ihany manino efa mizatra
efa manao relève Mosesy Joshua anisan'ny ady Mosesy zany nanino nitarika fa Mosesy tsy niditra tany Kanana fa Joshua no mitondra ny zanak'Israely niditra tany Kanana sy ny zarany tany arak'izay nambara teo amin'ny faraparan'ny androm-piainana izy rehefa niorina tsara tao Kanana ny Israelita dia niteny izy nananatra ny olona hoe zao efa tonga teto Kanana zao tsika zao misy andriamanitra maro samihafa ho ny andriamanitra ny Kananita misy ny andriamanitra izay nivavahan'ny razambe ny Abrahama misy ny andriamanitra izay nitondra tsika ka zao fitiana amin'izay andriamanitra tianareo ho tompony hoe iza marina ny andriamanitra izay ho tomponareo dia niteny hoe Jehova ihany tsy mahay manompo an Jehova sy zany andriamanitra any anareo fa tena fidio fa raha izao sy ny ankonako kosa dia ahoana hozy Joshua anompo zany zany nateo miany ankonany Joshua toko 420 andininy 10 Davida zany zany modely teo amin'ny fitondram-panjakana zany modely raha mpanjaka teo amin'ny Israely Davida no modely indrindra teo amin'ny tantara maro ny lehilahy ao amin'ny testamenta vaovao misy vitsivitsy azo tantaraina Zakaria izy zany Zakaria zany tsy le mpaminany vadin'izy Elizabeta dadan'izy Jaona mpanao batisa mpisorony io ny any ankonany koa izy jereo tsara ny tantara ny amin'ny rehefa teraka Elizabeta tamin'ny fomba mahagaga dia izy anao tao anarany ny any ankonany izy amin'ny mahatokona andraikitra azy anivony ankonany iza koa Jairo izy indray zany Jairo zany mpanapaka ny sinagoga zany toerana anankiray natao ampianarana ny soratra masina eo anivon'ny fiarahamonina tokana ihany ny tempoly teto amin'izao tontolo izao dia tao Jerosalema fa ny sinagoga misy eraky ny tanàna ny sinagoga tsy fanaovana fanatitra fa fanaovana fampianarana fianarana fiombonana anehoana ny mahajiosy naninona le zanak'izay narary dia maty sady zay fa rehefa mbola nitaraina tamin'ny tompo izy mamerina kely zany andao re nisy teny Jairo aza manahirana amin'ny mpampianatra tsony fa efa maty ny zanakao dia zay ny aviany teny le aza matahotra mino fotsiny any iza moa no miteny izany iza tsy le mpanao politika teneninareo zany tenin'i Jesosy zany aza matahotra mino fotsiny any Marka toko 4 zany 5:1-3 ao amin'ny asan'ny apôstôly zany atao Cornelio kapiteny Romana jentilisa zany fa rehefa naninona rehefa niasan'ny fanahy masina rehefa nitoriana ny ten'Andriamanitra dia nanaiky ho kristianina ka natao batisa izy ny ankonany asan'ny apôstôly toko 10:2 maromaro ny lehilahy teo amin'ny tantara-pamonjena fa ny faratapony sady modely sady tonga lafatra indrindra dia izy Jesosy Kristy ilay atao hoe lohan'ny lehilahy rehetra lohan'ny lehilahy rehetra Jesosy Kristy marina hoe tsy nanana vady tsy nanana zanaka Jesosy fa mazava ny famaritan'i Jesosy rehefa nitenen'ny zalahy hoe indra ao an-tokotany ao ny reninao sy ny rahalahinao dia ahoana hozy Jesosy ny reniko sy ny rahalahiko ny anabaviko dia zay manao ny sitrako manana zany ankonany Jesosy dia nipino ary nasehon'i Jesosy teo amin'ny tantara fa tsy hoe miay amin'izay hoe mijoro fotsiny Jesosy dia manome sakafo ny ankonany amin'le famaritana fa namonjy sy nanavitra antsika rehetra ary tsy nisy niotrany zany atao hoe famonjena sy ny fanavotana izay nataon'i Jesosy zany lehilahy io fa tsy vehivavy lehilahy nanatanteraka izany atao hoe famonjena izany teo amin'ny tantara ny vehivavy nanambarana ny famonjena ary vavolombelon'ny famonjena araka ny soratra masina
mazava tsara zany ny am'ireo atao hoe izy aby ireo efa modely teo amin'ny tantara. Misy aloha ny lehilahy tena na menatra, nisy ny lehilahy zay tena naoneny. Iza zao ny lehilahy fantatrareo tsy avaty asotro fitaovana aloha dia aza matahotra. Iza ny lehilahy tena enatra ho an'ny lehilahy teo amin'ny tantara ohatra sa tena impeccable tao amin'ny 12 lahy nisy ray tena tonga dia adala be. Iza le lehilahy iny? Ngia Jodasy Iskariote. Misy Jodasy maromaro ao anatin'ny apôstôly fa le atao hoe Jodasy Iskariote le na menatra. Fa tsy zany ihany fa teo amin'ny tantaran'ny fiangonana voalohany koa nisy lehilahy tena niaraka tamin'ny vadiny apatsahivoko kely dia miezaka mitadidy sika le hoe aiza ny vidiny tany reo daholo ve te reo koa izy le vadiny tafiaraka samy tena fatsora. Iza le lehilahy zay? Ananiasy. Dia iza le vadiny? Tena mpivady marina tokoa le izy, samy fetsifetsy maty tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany satria nanino tsy mendrika ny atao hoe nandray ny fanahy masina zay tsy azonao fitahana. Ao amin'ny soratra masina raha miteny sika hoe kristianina, tsy tonga dia kristianina avy hatrany akory ny resana, fa ny kristianina dia efa nisy ny andohany. Ny faneken'Andriamanitra sy ny namaritra ny atao hoe kristianina efa nisy ny aloha azy dia ny testamenta taloha. Andeha le ho jerentsika kely hoe ina aby ny andraikitry ny lehilahy ny ray mpianakaviana teo amin'ny jiosy araka ny fanekena taloha. Misy vitsivitsy reto tany saina izay ireo ihany amin'ny mahajiosy azy, reo rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy dia nitombo fotsiny amin'ny mampianatra Kristy, fa le fomba sy le toetra iny efa maoritra tao anatiny satria amin'ny mahajiosy azy, amin'ny mahaolon'ny testamenta taloha azy dia nanao ny andraikiny izy. Reto ary ny andraikitry ny atao hoe loham-pianakaviana na ny raim-pianakaviana teo amin'ny jiosy ao amin'ny testamenta voalohany. Voalohany aloha miteraka, marina zany sa tsy marina? Sa misy tsy miteraka? Zao tsiko mapy. Rehefa voavoaka toeram-panomanana izay mivady dia nalefa ny zalahy-tany Fianaratsoa, telo taona sy tapany tany Fianaratsoa mba havoatra Fianaratsoa. Krismasy moa fety kristianina voalohany natrehako, efa misy olona efa ho 70 natao batisa, 520 amin'izay tsisy rainy le akakizo kely 9 taona avery fasekolalady mitondra ny zandriny satria izy zareo nefa tonga ao am-piangonana zay avo tonga mo diny gagabe ary ahoany reto akizo kely reto matsy le aiza ny renindreo ray aman-dreny dia reo mihitsy le anao batisa ny zanany aireo mbola tsy mifankahazo resaka tsara moa tamin'izany fa vao tonga dia nanontaniako aiza ho any vadinareo tsa misy ozy tsy misy ahoana ao tsy misy ozy sao dia hoe tsy fantatra ao dia mineme izy zao ny teneniko ny any aminay ihany ho any akoho no mena provanty dia manatody na tsy misy lany azy fa ny olona tsy ohatr'izay azonareo tsara zay mememe fotsiny izy menakavy ka zay le teneniko hoe miteraka tsisy reny tonga dia miteraka ho azy zany ra tsy misy lehilahy sa misy nareo anie no anontaniako iombonantsika aloha fanekenan'izay tsy misy an'izany olona vehivavy miteraka zany ra tsy misy lehilahy teraka aloha ny voalohany. Rehefa miteraka indray le raim-pianakaviana le resahany ao faharoa manao famorana ilay zazalahy raha zazalahy le izy. Ny famorana tompoko amin'ny jiosy dia tsy hoe fahasalamana fotsiny ohatra ny antsika io hoe fomba rehefa tena hoe azavao ary hoe inona ny dikan'ilay famorana, tsy hitakory anie izay tena fanazavanao azy ankoatra ny resaka medikaly fa ny jiosy zany fotsiny fa rituel, zany hoe misy ara-panasy ara-texte
teny fikasana. Tadidio fa ny famorana ny fampidirana an'ilay olona ao anatin'ny teny fikasana. Ary amin'ny jiosy rehefa forana ny zazalahy zay vao mena anarana. Fa tsy nentsika ne sasany vao ray volana mitsaika 2 volana dia efa isana atao anarana. Ny anarana zao aloha mampome angamba pastera ty tsy misy an'izany ty asotro fitiavana manao batisa zany vao anarana voalohany ka dia efa enina nisany ohatrany hoe tsy hiteraka ntsony ilay olona toa dia enina nisany non zany 2 prénom 4 dia amin'io ilay prénom antaniana tsara inona ny hevitra ty tsisy hevitra atambatambatra fotsiny. Aty asotro fitiavana angamba tsisy ohatr' zany fa any aminay rehefa atao batisa le dekona tsy mahay ka le anarana zavatra tsy hay mihitsy hoe inona teny inona izy ty sady tsy teny hébreu tsy teny grika tsy teny gasy atambatambatra ao fotsiny. Messi nefa petakorona nga Messi petakorona io ane jerena tsara hoe inona le resaka e. Mamora azy manao ny famorana zany tena adidiny lehilahy zany eo amin'ny jiosy amin'ny maram-pianakaviana. Manaraka mampianatra azy ny atao hoe Torah soratra masina lalàna ny atao hoe Torah. Fantatsika tsara fa ny baiboly jiosy baiboly ny hébreu zany mandraky ty ny androany dia testamenta taloha eo ampelantanantsika eo izay azo faritana amin'ilay atao hoe lalàna mpaminany soratra. Zay ny famaritana azy ilay ataony hoe tanaka ozy na hoe Torah Neviim Kitobim tanaka lalàna le boky lalàna le ataony hoe Torah. Ny ray mpianakaviana no mampianatra ny zanany ny teny Torah 613 ny isan'ny lalàna Torah. Raha zaraina hono io ratsambatantsika olombelona io zany lefa par pièce dia 613 nisany tsy tonga ho azy zany fa nisan'ny lalàna. Adidin'ny ray mpianakaviana no mampianatra ny zanany ny lalàna ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba rehetra le teneny hoe resaho amin'ny zanakao na mipetraka na matory na eny an-dalana na any an-trano soraty amin'ny tolam-baravaranao ataovy ao anaty vata kely zay le izy ataovy filakitera le eto amin'ny andrina le ohatran'ny kizisma vao maty vaingana mo kizisa ataovy amin'ny sandrinao amin'ny akavia soratana. Tena didiny ray mpianakaviana no manao an'izany. Manaraka miay sy mandray an-tanana ny ara-panahy. Tena didiny ray mpianakaviana jiosy ny mandray an-tanana ny ara-panahy. Anisan'izany le atao hoe fampianarana ny lalàna na ny didin'Andriamanitra. Ny zatovolahy 12 taona mihoatra zay zany natao hoe miditra amin'ny fahatanorana ny jiosy. Zay mampatonga an' Jesosy hoe niakatra tany a Jerosalema rehefa feno 5 taona 12 taona. Io ne tsy tonga ho azy manomboka eo amin'ny 12 taona eo zany dia anjaran'ny ray mpianakaviana ny mandray an-tanana an'ilay zanany. Ao amin'ny Deutéronomie 9:9 sy ny sisa io le atao hoe fanekam-pinoana hebraika. Israelita re menory Israel Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah tokana ihany. Zay inona atao hoe fanekam ohatrany antsika le mino an'Andriamanitra ray tsy mitovy zany mandrakizao zany resahako zany le Deutéronomie 9:9 io. Zao ny fifehezana sy ny etika ny atao hoe lehilahy-pino Israelita le resahako dia tsy maintsy miakatra any Jerosalema in-3 isan-taona ny lehilahy. Ny voalohany le amin'ny andro Pasika jiosy le finanana ny mofo-tsy misy masirasira ilay fahatsiarovana nanafahany Jehovah ny zanak'Israely tany Egypta. Ary tsy maintsy entiny miaraka aminy ny zanany lahy mihoatra 12 taona. Zay le ataon'ny hébreu an'le hoe
Inona ny ilazany an'izany bar mitzvah dikan'izany dia hoe le bar zanaka ny dikan'izany. Ohatran'ny hoe Bartimeo zanakalahy an'i Timeo zany, Bar-Jona zanakalahy Jaune dikan'izany, fa tsy hoe bara fisotrono ny lehilahy jery akory, fa bar zanaka zany. Zany hoe tena didiny lehilahy jiosy pino no mitondra ny zanany mizatra manatanteraka izany atao hoe lalàna izany. Firy amin'ny lehilahy kristianina zany mivavaka ny hoe mazoto mitondra ny zanany na manery azy. Aporisihana mihitsy zany tsika lehilahy kristiana. Raha ohatry zao izy dia efa ny ankizy matsy tsy mbola manana an'ilay atao hoe tena fahalalana entin'ny aina, ary izay ny ilana ny ray aman-dreny maneno mifety sy miahy azy. Zay anaty pisininy atao hoe zatovolahy kristianina, famaritana ny atao hoe zatovolahy kristianina amin'ny mahazatova azy mbola tsy manambady, izay ny famaritana baovolobe azy. Izany hoe reo dia tsy mahaleo tena akory, fa mpandrindra ihany no tompony andraikitra amin'ireo, fa ao anatin'ny braoneselika ihany no mitondra azy. Ary zarina sady teny mbola zatovolahy lay lehilahy mba hatsiaro tena hoe lehilahy izy, izay aloha voalohany. Faharoa SLK izy, ho SLK feno izy fa SLK sady izy ao anatin'ilay tovolahy kristianina. Ary ny farany eo amin'ny adidy sy ny andraikitry ny ray mpianakaviana dia ara-asa ekonomika ary sosialy, dia zao adidiny ray mpianakaviana ny mampianatra tao zavatra any zanany. Zany mandrakizao zany resahany zany zany hoe tsy hoe samy zay ataony lany fotsiny dia any, fa tena adidy sy andraikitry le ray mpianakaviana mihitsy maninona no mitarika sady le zanany hoe tsy ankina aman'olona, fa aleo teny anana antom-pisina, anana anton'asa, zatra mandray andraikitra. Zany zany ny atao hoe andraikitra. Marina tokoa fa tsy hoe ambanin'izany akory ny andraikitry ny atao hoe renim-pianakaviana. Anjaran'ireny mpianakaviana moa no mitondra mboka teraka, no mitaiza, manambitany, mananatra azy raha mbola kely izy. Zany zany ny adidiny fa ny ray mpianakaviana moa zany ny resantsika eto araka izany. Zany hoe raha fitinina zany ny hoe inona no andraikitra, inona no andrasana amin'ny lehilahy pino izay lasa pino kristianina moa aty amin'ny vanim-potoana ny fanekena vaovao, dia izao mamelona, mitaiza, manabe, izany hoe manao zava-dehibe, tsy manao ambany zavatra ny ankohonany. Raha iresaka indray isika ny ao amin'ny testamenta vaovao, izay tsy hafa fa fahatanterahan'ny testamenta taloha. Raha vao miteny ianao zany hoe fanekena vaovao na testamenta vaovao mitovy ihany ny hevitra zany, dia tsy maintsy misy aloha taloha izay vao misy ny vaovao. Ary raha vao miteny hoe vaovao tsika dia milaza le fahatanterahana, fahafenoana ny ao an-tsaina amin'izany. Ny maha-kristianina eto tsy ny lehilahy ny testamenta taloha dia mijanona eo ny resantsika, fa lehilahy kristianina. Mety nanana n'ilay atao hoe maha-izy azy izy tao amin'ny fanekena taloha, fa maha-kristianina azy dia zao lehilahy efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainana izy. Lehilahy izay pino efa nandray sy nahatoky ny famonjena vitan'i Kristy, ny fanavotana nataon'i Kristy, ny fanavotana izay fanampanantenan'i Jehova tao amin'ny testamenta taloha, ary tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy ampahafantary ny fanahy masina ao amin'ny fanekena vaovao. Ny atao hoe lehilahy kristianina dia lehilahy mpankatoa ary mpiaro, mampita ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina izay Kristy no ivony. Lehilahy kristianina zany lehilahy mandray andraikitra amin'ny mahalehilahy azy eo anivon'ny ankohonany. Miresaka ny amin'ny atao hoe raim-pianakaviana ary sika kristianina, fa aty amin'ny kristianina amin'izay azo any miresaka. Zao ny FJKM dia
nanao ny atao hoe synodam-pinoana. Ny atao hoe synodam-pinoana samy hafa amin'ilay atao hoe synoda lehibe. Le synoda lehibe zany dia isaky ny efa-taona ho amin'ny fanaovana tatitra sy fanapahan-kevitra ny amin'ny asa nandritra ny efa-taona, fijerevana indray izay vina sy tetika asa ho amin'ny efa-taona ho avy fanavaozana ny tompon'andraikitra. Izay natao hoe synoda lehibe. Fa misy ilay atao hoe synodam-pinoana izay amalin'ny hefitsika emma ireo fanontaniana marobe mahakasika ny trangan-javatra ao amin'ny fiainana, izay anomezany fampianarana sy fanapahan-kevitra ny amin'izay atao hoe toeran'ny hefitsika eo anivon'ny lohateny na lohahevitra anankiray, pozisiony hefitsika emma eo anatrehan'ny tranga anankiray. Ny synodam-pinoana voalohany dia natao tao Andrainarivo, efa taona lasa izay raha tsy diso. Synodam-pinoana faharoa dia natao tany Ambositra tamin'ny herintaona 2020 ka hatramin'ny 2024 volana Mea 2020. Efa misy boky ohatr'ity navoakanay. Isaorana an'Andriamanitra na ny synodam-pinoana voalohany dia nanoratra tao anatin'ilay boky. Synodam-pinoana faharoa mbola manoratra, azo fidiny ty, tsy lafo ty, momba ilay atao hoe Joseph Duty, izany hoe miresaka momba ny fahamarinana, ny fianakaviana, tontolo iainana ary ny tanindrazana. Ny ao amin'ny departemanta na ny sokajy izay misy dia ao amin'ilay faharoa ilay hoe ny lohahevitra faharoa, ny fanambadiana sy ny fiainam-pianakaviana. Dia vakiko aminareo zany ilay atao hoe andraikitry ny ray mpianakaviana izay ato anatin'ity zahay ihany no nanoratra azy. Ary ity zany ofisiel'ny hefitsika emma. Raha miteny zany ianao hoe ahoana ny pozisiony hefitsika emma momba ny tanindrazana dia ato izay. Ahoana ny pozisiony hefitsika emma momba ny tontolo iainana efa ato zany. Ity zany efa tsokevitra ity, izany hoe efa natao boky zany le tany dia efa navoakany. Vakiko amintsika zao ny atao hoe andraikitry ny ray mpianakaviana kristianina. Voalohany, mandray an-tanana ny taridalana avy amin'Andriamanitra izay hitondrany ny fiainam-pianakaviana. Izay zany ny voalohany. Ny atao hoe miankonana zany amin'ny hefitsika emma dia lehilahy ray mpianakaviana mandray an-tanana ny taridalana avy amin'Andriamanitra hitondrany ny fiainam-pianakaviana. Ny lehilahy zany ny tompon'andraikitra voalohany mitondra, ary zay ny lehilahy nandray aloha dia manino? Mizara. Jerevy tsara, vakio tsara anaty soratra masina. Miala tsiny fa ataoko teny frantsay azahoantsika azy. Tsy misady rese mihitsy amin'ny vehivavy ny tompo ao amin'ny testamenta taloha, raha tsy hoe inona zao ataonao zao reheva. Fa i Adama ihany no maninona no iresahany, ary anjaran'ny Adama no miresaka amin'ny vadiny. I Abrahama no resahany dia anjaran'ny Abrahama no miresaka amin'ny vadiny. Zay ny andraikitra eto. Ary zay no mampatonga an'ilay hoe misy taridalana omen'ny tompo amin'ny maha hoe mpampatsiaro. Zay le antom-pisian'ny lehilahy dia anjaran'ny lehilahy zany no mitondra an'izany. I Abrahama nahazo an'izany, Jakoba, Josefa. Faharoa, miay ara-nofo ny tokantranony. Miay ara-nofo ny tokantranony. Sakafo, fonenana, fitafiana, fianarana, fitsaboana, famelomana ny zanaka amin'ny lafiny maro. Marina fa misy vehivavy tena mafy, fa zao lehilahy zany aloha ny tena tompon'andraikitra voalohany amin'izany rehetra zany. Fahatelo, modely amin'ny zavatra rehetra eo anivon'ny ankonana, amin'ny malohan'ny ankonany azy. Zany atao hoe andraikitra. Hoe lehilahy kristianina miany ankonana, modely zany le lehilahy. Modely amin'ny zavatra rehetra eo anivon'ny ankonana, amin'ny malohan'ny ankonana. Verina kely ary amin'ilay maha izy azy ny lehilahy. Andriamanitra raha namorona ny lehilahy, ny amin'ny atao hoe lehilahy zany resaha, le isy. Zay zany le resahako tsy lehilahy, le isy. Dia zao marina fa tany namoronan'Andriamanitra ny olona vovotady dia nasiana iny
fofinaina maventy fa jereo fa miavaka ny lehilahy na ny poziny na ny feony marina fa misy vehivavy beso ihany a misy lehilahy kely feo ihany fa zao tena miavaka mihitsy hoe lehilahy zany ny feony fotsiny ny tsanganany ny toetrany zany hoe ny aspect physique dia efa samy hafa zany ary zay mahatonga an'le hoe ny lehilahy dia modely amin'ny zavatra rehetra ary zay mampatonga ny lehilahy kristianina tsy misy lehilahy kristianina mpanolana zany zany misy zany zany iny tsy miteny hoe aty ve misy fa hoe misy ve zany lehilahy kristianina tsy mpanolana sady tsy aolana koa fa mpamahaolana azonareo zany lehilahy kristianina mpamahaolana amin'ny mahinina azy amin'ny matompona andraikitra azy ny fahefatra farany a amin'ny andraikitra atao anatin'ty fanapahan-kevitra ity dia hoe maneho miaro ny mahiray tsy mivaky ny ankohonana tena fiahiny lehilahy kristianina ny ankohonany hoe tandremo tsy rava ny ankohonana raha mbola misy ray mpianakaviana ao azaravana ny ankohonana zao a be dia be tranga-javatra maharava ny ankohonana ohatra hoe ohatra zany rehefa mananjanaka ka manambady le zanaka indrindra hoe hafa finoana hafa fomba mampanao ravy ho ankohonana io raha vao jorojoro ianao lehilahy satria manino miady le vady mpiralahy zanaka ao ohatra zany a le lehilahy samy lehilahy loatra tsy dia misy mifampialo samy misy any manao toetram-bavy raha misy lehilahy fa matetika ny vady mpiralahy ny maninona mandrava ankohonana ary zay mihitsy zany rehefa manana vinatonareo za moa mbola tsy manana resao mihitsy na vinato vavy na vinato lahy tsy andrava ny ankohonana sy ny fianakaviana no alehanao ato manana mihitsy tsika fahasahina zao matsy ny fitaizana zao sy ny fitaizana taloha samy hafa be ireo zao nareo lehilahy maro ny olon-dehibe eto nanahoana nareo tamin'le niditra tany atokantranon'le vadinareo tamin'ny voavoaloha mbola taony ray aman-dreny tonga ve nareo dia natanjaka be hoe zano izy mipiripirina daholo nareo fantatro zany satria mba mianatra ny tantara raha taloha zany ianao raha mbola manana ray mpianakaviana le zatovovavy to ise mo marina zany sa tsy marina avay ise inona no fianakaviana marina sa tsy marina zany resaka zany raha ray aman-dreny taloha tsy miteny an'izany tsy izy izy tsy maintsy manadiady izy piripirina mihitsy ianao mitsofoka any raha tsy zany dia ohatrany hoe mitsonatsona ny ohatran'iny fa zao hoe ahoany e sao dia ndray aman-dreny indray zao mipiripirina hoe ireny ny ankizy sanatria ve hoe miditra ao aminao zany le ovinatonao dia tonga dia dozy be dia nareo hoe andao hidy atao trano ato reniny a andao fa sanatria tsy any amin'ny aselike misy an'izany a ianao indray nipiripirina tandremo faharoa eo miresaka fiahina tia mba nyteneniny olona tsy miatra tamiko aloha fa mba teneny indraindray mantsy le ray mpianakaviana le mihinan-kinana kely inona le hoanikanina inona le hoanina kely ateneno fa inona ny olana amin'izany eny le sotrona efa zay ny fiteniny lehilahy azy mandrairay kely zay zany sao a raha mbola azonao atao ho anao ray mpianakaviana aza miara misotro amin'ny vinatonao no sanatry raha efa manao an'izany ianao aza atao tsoa fampilariny aminy ianao tsy toteny tsony ianao raha vo ary indraindray mety misotro anao tsy namony fa zao indraindray mantsy inona ty ny papa e tondrany zalahy iny mahay mividy ianao raha te sotro fa aza matikena maso ary nareo koa raha manana rafozana aza hitondrana toka ny rafozana psikolojia zany resahako zany
raha vao miaraka eo tsy mahavita mananatra ntsony ianao raha misy zavatra miseho tandremo raha mbola azo atao zany rehetra rehefa namalala ao amin'ny tompo lehilahy kristianina modely maneho miaro maizy iray tsy mivaky ny ankonana maneho izay ilana mameno izay banga mandavirary izay tsy tanteraka ary zany natao lehilahy kristianina modely eo anivon'ny fiainam-pianakaviana raha mamaky ny Efesianina toko 5 sika andinin'ny 5:20 ny Kolosianina toko 7 andinin'ny 1:20 izay miresaka indrindra ny amin'ny atao hoe ankonana ny fanambadiana hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ianareo vehivavy maneke ny vadinareo fa ny amin'ny Kolosiana izy mbola ataony hoe ianareo lehilahy raim-pianakaviana zany mbola teneniny hoe ahoana ianareo ray aza mampasosotra ny zanakareo fandrao manino mamoifo izy any amin'ny bokin'ny Kolosiana toko 7:1:20 zao tsy miresaka ny amin'ny atao hoe vehivavy fa lehilahy tsy inona no resahako eto inona ny takina amintsika lehilahy ianareo lehilahy ahoana no anatin'ny Efesianina toko 5:5:20 tiava vadin'olona vadinareo ny ao fa tsisy hoe vadin'olona ianareo lehilahy tiava ny vadinareo maninona amintsika lehilahy ny tenenina amin'izany io zany tsy hoe reraky ny gatra lavo Paoly dia hoe nataony ohatra le amin'ny Tesainky hoe tondroy amin'ny flesy zay tena izy hoe izy ny renivohatry ny firenena dia tondronao hoe Moronikomoro tsy zay fa zao tena niainga amin'le maizy azy ianareo vehivavy maneke ny vadinareo fa lahy lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana ary izy ny mpamonjy ny tena fa ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana misy modely zany efa tsy hoe ohatra ny tiavan'ny rabeany rasoa tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ahoana moa zany le fitiavana zay mamonjy manavitra manarina misy olo vaika namolotra ny ainy mba hananana fiainana le hoe tiava tsy hanao dinika mary azy akoreto fa raha vao miteny hoe fitiavana zany hoe tiava samy hafa be mihitsy ny lehilahy sy ny vehivavy limite au borne domaine de définition tsy mitovy mihitsy zany vao miainga hoe fitiavana samy manana ny atao fa isika lehilahy dia takin'ny tompo manokana anisan'ny fiahinany ankonana dia hoe fitiavana ny vady ahoana zao ny endrika hitiavanareo ny vadinareo ohatra ahoana mba misy ray mba mitsangana hoe zay manambady fa raha tsy manana inona moa no teneninao mba misy ray mitsangana hoe ohatra ahoana zao za zao hoe anisan'ny fiahiny zany inona ohatra na hoe ahoana ray fotsiny mba misy ray hoe mba mitsangana hoe efa mamaraparantsika vadindray manao famelabelara-kevitra dia nanotanina reo ohatra alefa sy misy ray eny tompo eny mandevitra ozy ary ny lalana dia zay ny lalana sa ahoana zay mampiavaka atsika lehilahy zay mampatsitolana atsika vovotany misaotra n'se dia inona koa ohatra ahoana zao hoe miaza any hoe amin'ny alalan'ny fitiavana zao ahoana no ataonareo zao any malohan'ny ankonana inona zao ohatra ny anehoanareo hoe tianareo le vadinareo
ohatra zany hoe efa zava-dehibe zany ny tena marina matsy lehilahy ny lohan'ny ankohonana fa ny tena marina ny vehivavy io ny tena baiko tokantrano sady zay tsy mifototra fa teoria io fa ny pratikany io le vehivavy ihany ny tena rôlinao marina zany sa tsy marina mirerenao any an-dalana any rehefa tsaronao zay raha mandeha lalana zany ianao mitondra tomobile ozy le vehivavy ary lalana misy fako be io misy an'le mpitondra fako reny araho any mpitondra fako iny raha tsy mandra-patoronao raha tsy ao lava taovy mitotony indray mandeha tomobile iny ahitanao any hoe iny andana any amin'le atoron'le vehivavy dia milamina ny lalana dinio ane zany resako aminao zany io zany je efa ozy le vehivavy etso no mijoro dia eo ianao zay fa tsika lehilahy fotsiny hoe inona ho aly anehoanareo fitiavana ny vadinareo ohatra maro po inona koa fa ny ompitiavany ho avy zao fetiny reny io mantsy ny tena malaza eran-tany ny atsika lehilahy tsy naimbalala tsika rehefa misy tsy haiko fa io zao be tamotamy mamy 26 io amin'ny 26 mai sady zay ahoana ahoana ny mba akoatran'le nyteneny teo ohatra fanomezana zay tiany sa zay tianao zay tiany ara-psikôlôjia tsy dia tena hainy lehilahy loatra le atao hoe mitia dinio anie zany resako zany zao tsy mitovy amin'ny hoe vehivavy mity ny atao hoe lehilahy mity lehilahy zany ohatrany tena tsy hay mihitsy zay amaritana atsika ary misy ankonana miaraka mivavaka eto aza atao amin'le maritrefy amaritanareo hoe fitiavana maritrefy amaritanareo amin'ny fitiavana anehoan'ny vadinareo anareo tsy mitovy mihitsy le toetra sy le fanao sy le antom-pisiny tsy mitovy zany ny fitiavan'ny lehilahy ny vehivavy ny fanehoany azy sy ny fitiavan'ny lehilahy ny fitiavan'ny vehivavy ny lehilahy raha miteny fotsiny ary ao anatin'ny ray andro iza mery miteny hoe tiako anao ny lehilahy sa ny vehivavy nareo vehivavy ahoana iza mery miteny hoe tokantranao mbola tanoranora misy hoe zay efa tsy miteny an'izany tso pastera aiza tsy maninona fa ahoana tsara iza mery miteny hoe tiako ianao chéri sis lehilahy ao anatin'ny ray andro iza mery miteny eny amin'ny akapobeany aloha ny vehivavy raha norme vehivavy ao anatin'ny ray andro ny vehivavy ray mety mahateny indroapolo amin'ny vadiny hoe tiako ianao any fa ny lehilahy raha mahatelo intelo efa izy raha mihoatra an'izay manavy izy vao mahateny amin'izany le atao hoe manavy minaminana kely dia le manavy hoe tiako fa ianao efa manavy izy vao mahateny mihoatra n'intelo ary mila fantatry ny lehilahy sy ny vehivavy zany ho anareo renim-pianakaviana alohan'ny hitsarana na anamelohana na andokafana le atao hoe lehilahy raim-pianakaviana dia fataro aloha hoe inona no atao hoe lehilahy fa raha vao tsy hainao zany raha le famaritana fantatra hoe mahavehivavy ianao na mari tena tsy mitovy mihitsy ary tena hiteny ianao hoe ianao koa dia lehilahy mohaka raha lasa ianao folo ny toka mohaka ray raha tsy zakanao ko maika fa mohaka folo vao maika mohaka no iny ny tonga eo satria maninona zay le atao hoe lehilahy lehilahy ara-psikôlôjia tsy mitovy mihitsy amin'ny fomba fijerina vehivavy rehefa manao dinika maraza dia miteny hoe zao ianao ve fa nandiny tena hoe inona no atao hoe lehilahy inona no fatsy be dia be ny olona tsy mahalala koa hoe inona no atao hoe lehilahy inona no atao hoe vehivavy fa mihetsitra ao fotsiny dia ao vao mifanonetsiny ndraindray netsika miady amin'ny tsisy dikany
lehilahy zavatra raha vao misy miziso hoe mba hampindragno volo zay efa miolakolaka aloha ny lehilahy ahoana zany rehefa eo ela be eo ampisamboly mampisambotra iny raha vao tsy misy vehivavy ino ty fetsifetsy lehilahy zany toetrany ary rehefa mampisambotra dia miteny amin'ny vadiny hoe nampisambotra volany ihany na tsy maintsy maneno aloha iny vehivavy iny amin'ny voalohany atao inonao koa zany dia rehefa manazava ianao dia comprendre izy rovina anao verina le vola amin'ny farany volana fa za miteny anao fa raha vehivavy iny vao tonga farany volana tsy maintsy miteny aminao andana lay vao amin'izay le vola merery ianao any atokantrano any raha sendran'izany dia iny le lehilahy zany tsy ho ateriny eo ve marina ve zany teny zany sa tonga dia mandeha nareo marina zany rehefa manenoneny lava eo izy alay le vola mody mivoaka any ivelany le lehilahy fa tsy makany zany iny lehilahy iny tsy makany lazainy tsy ao le olona raha sendran'izany ianao tsy hoe adalako le vadinao fa ianao tsy nalala hoe zany le atao lehilahy ka nahitady zato azy ianao vo maika ratsy no zany mila fantatrao zany mila tsapanao zany ary zay hoe fitarian-dalana le ataontsika averiko indray il est plus facile pour un père d'avoir des enfants que pour des enfants d'avoir un père digne de son nom mazava be zany resahana zany zany hoe sarotra zany sarotsarotra nafantarana hoe aizy no ahitana no ananana hoe tena ray mendrika an'izany anaran'izany no ny hoe ananana ndray mpianakaviana zanaka zay mora kokoa eo amin'ny fiarahamonina tompona andraikitra voalohany amin'ny lafiny rehetra eo anivon'ny ankonany iny ray mpianakaviana ary zany no antenaina ray mpianakaviana mitondra fanantenana ho an'ny ankonany ho anao ray mpianakaviana marina fa rehefa tsy eo ianao dia malahelo ny ankonana fa ianao ray mpianakaviana dia tokony hitondra fanantenana manome fanantenana ho an'ny ankonana na eo aza ny fahalementsika tsy hoe tanjaka ihany ny resahana fa fahalemen'ny ray mpianakaviana zao dia hiteny ray fotsiny tsika ray mpianakaviana zany rehefa riatan'ny olona any ampiasana tsy sa mamaly any ampiasana marina zany sa tsy marina fa any an-trano izy mila vaniny rehefa misy tsy mandeha amin'ny loniny eo an-trano ao dia any no ampiarany ray mpianakaviana le azo tosorany izy any ampiasana tiniona izy zany resahako zany ray mpianakaviana manome fanantenana le fanantenana resahako misy karazan-drony atao hoe fanantenana espoir sy ny fanantenana espérance samy hafa zany ny fanantenana espoir dia fanantenana izay anananao amin'ny ezaka sy ny fikesahana ataonao fa ny fanantenana espérance dia mety tsy mahavita n'le ezaka mihitsy ianao fa ny tompony maninona ny mampaherenao anananao fanantenana mifameno ireo fa tsy mifanohatra ny ray mpianakaviana zany miany ankonany dia olona manome fanantenana ny ankonany azy ianao ray mpianakaviana zany mandiso fanantenana na sanatria ianao ray mpianakaviana indray no mety manimba ny fanantenan'ny ankonany fa zany ray mpianakaviana antsika ary zany no hitarihan'ny tompo antsika rehetra amin'izao dinika izao zao no tenin'ny Garavely John mpitandrina raha miresaka izy ny amin'ny atao hoe Japon sy ny Japonais ao anatin'ny boky izay boky mpanolontsaina moa gazety zany efa ela be zany tamin'ny oktobra 1931 zao ny teniny ny fomba fitondran'ny zanaka tsy miankina amin'ny fifehezana na ny fampianarana fa amin'ny fanomezana marika lahitahaka raha miresaka ny amin'ny hoe Japon sy ny Japonais misy marika lahitahaka
alay mazoto mivavaka ianao, mazoto mivavaka ao ny zanakao. Zany hoe ianao zany no mitarika dia manino manara. Raha vao ny ray mpianakaviana ny tsy mitarika ny ankonany mivavaka, zaran'le vehivavy anao fitsapana hevi-bahoaka kely ao an-trano, mamonjy mariazy nareo sabotsy mandindy, zany no tsy maninona falifaly mandihy eo miaraka amin'ny talona, tsy mivavaka iny ny apitso raha tsy ianao no maninona edao hivavaka. Fa tsapao kely hoe hijanona ve tsika rineny, aloha hijanona mihitsy fareratra. Ianao ray mpianakaviana, ianao no mitarika, ianao no lohalarana amin'ny marika ilay tahaka eo anivon'ny ankonany, modely ny lehilahy kristianina. Ary izay ilay hirantsika hoe fitaratra amin'ny asa, fitaratra amin'ny teny. Lehilahy tena mpianatry Kristy, zany an'ilay atao hoe lehilahy kristianina, lehilahy miankonany. Raha fitinina ary izay rehetra izay, ny atao hoe lehilahy kristianina miankonany, raha maherina izany fehezanteny izany ianao, dia izany ny fahamarinana araka ny soratra masina, tsy edikevitra izany. Fa tena izany ny sitrapon'Andriamanitra, miany ankonany, miany ho avy ny ankonany, tsy mampisalasala izany, fa izany mihitsy no taken'ny tompo amintsika. Tsy vitantsika nefa izany hoe miany ankonany izany raha tsy miaraka amin'ny tompo sika, raha tsy manana ny tompo. Tany nisy olona belobe zay, lehilahy belobe zay, misotro toaka, dia rehefa misotro toaka izy dia hiala amin'ilay toaka satria menonona ny zanany, menonona ny vadiny. Dia farany ialako ty, mokondoha be zany, dia ajango ty manomboka amin'ny 1er janvier. Ilay izy nefa kamo mivavaka, tonga amin'ny 1er janvier niala tokoa izy, 2 janvier, 3 janvier, 15 janvier, 30 janvier, 14 février tsy nisotro. Fa tonga amin'ny mars, eo zany efa miady saina amin'izay, tratra menomenona dia mijery lalana. Izay mantsy ny lehilahy, mijery lalana ilana amin'ilay menomenona. Za efa tsy misotro mbola menomenona, ray fotsiny anie ilay sotro ny menomenona, na be dia be koa ny menomenonany aminao. Andao ilay tia, andao fa hijery fotsiny tonga tany mijery fotsiny tokoa ilay tamin'ny voalohany. Io ilay za bediny raha fotsy, tsy haiko aloha fa ataoko mahitsitsy ilay resaka, ilay tsaka fotsiny no hanina. Fa miverina fanindrony, izay nompiana olona tsy misy hery ny fanahy, tsy misy natosika tamin'ny Brety tateorina. Inona teny raha mokondoha fotsiny tsy mahavita ninina na lehilahy ianao, mokondoha sy vavaka noho izy. Teny lehilahy fanapa-kevitra arahana vavaka. Ary izay no mampatoky hoe raha te ho mpiany ankonany ianao, mivavaka zany aloha ny voalohany. Raha vao tsy manana ny tompo ianao, hoe tsy manana finoana, tsy manana hery, iny ilay raisina amin'ny alalan'ilay vavaka dia tsy mahatohatra. Mezany satana fotsiny ianao raha misy 20 taona, zany satana zany 4 taona, mody alefa kely ianao dia faly ary afaka. Ataony mijoboka amin'izay ianao vagaka hoe inony ity. Ary izany no mahatonga antsika hoe lehilahy kristiana mihitsy, manana an Jesosy Kristy ilay fanandresiny fahafatesana sy ny zavatra. Maro be ny fahavalo ny lehilahy, mba hahatonga ny lehilahy ho miany ankonany dia izao, mila hery izy. Ny hery ambony indrindra sy tsara indrindra dia ny hery ny tompo Andriamanitra raha izany ka ny fanahy masina. Fa mila hery ny ankonany koa izy, mivady aman-janaka, aman-jafy. Zao raha vao fanakanana foana no azon'ny lehilahy, tsy mandroso izy. Ny fitondrana lehilahy mora, raha iny vehivavy no mitondra azy. Lehilahy manana toetra, aza tebahana eny amin'ny mason'olona ny lehilahy raha mbola izy koa no ray mpianakaviana. Tsy tian'ny lehilahy zany na pastera izy. Fa ny fanao azy teneny milamina izy rehefa any an-trano.
aitsio. Fa ny lehilahy amin'ny voalohany toetra dehilahy mandalo izy, zay vao manino manaiky. Zany ny lehilahy. Ka ianareo renim-pianakaviana, ianao koa dia mandà foana. Zany ny lehilahy. Raha vao miteny andao hitsangatsangana amin'ny herinandro, lehilahy tsy maintsy mandà. Ahoana zany tsy programa zany, fa rehefa laloro ny vehivavy eo inona tsy andeha. Ary zany le izy be fahavalo ny lehilahy, saingy tsy matahotra fahavalo ny lehilahy kristiana. Hoy nga rabary mpitandrina ao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe Rainy Andriamampandry, izay tsy rabary na noratra azy fa teny rabary. Lehilahy zéro ny fahavalony. Lehilahy kely ny fahavalony, ary lehilahy lehibe ny fahavalony. Aza manao hoe aza mba mivavaka tompo, aza sina fahavalo. Aizako Jesoa aza mbola nanana fahavalo, ary dikan'izany tsy tokony ho resin'ny fahavalo sika. Inona ny fahavalo mety mandavo ny ankonana, inona ny fahavalo manimba ny fitondrantenan'ny lehilahy kristiana maharain'ny fianakaviana azy. Fahavalo avy aiza indraindray ny ankonany any minona. Soratra masina miteny an'izany ny ankonany any fa misy anery am-pianakaviana tsy mitraka mihitsy, tsy haingohany zanany, tsy haingohany vadiny. Lehilahy mpianakaviana mantsy, lehilahy raim-pianakaviana mantsy tezaina ihany ane. Marina sa tsy marina aloha ty resahako ty e. Tsika io ane tena vehivavy ane tena mikolokolo atsika e. Dinio ane. Raha misy vehivavy maty vady, lasa maty mizelona. Marina zany sa tsy marina? Ohatra ny hoe afaka amin'ilay fanompona antsika lehilahy mihitsy le vehivavy. Dinio ane ny fieritrereo fa misy miangona eto rapitso dia hitanareo. Ohatra metsiketsika zany le vehivavy rehefa maty vady, ohatra ny afaka amin'ilay fanompona be, ohatra tsy haiko zany. Fa ny lehilahy raha maty vady, raha olona tsy manana personnalité, tsy ela dia manaraka azy. Tsy mihoatra ny herintaona dia maty ianao raha vao olona tsy manana personnalité. Jereo eo fiarahamonina zany teneniko anao zany. Mila taizana. Ka zao renim-pianakaviana, misaoran'Andriamanitra raha mbola misy raim-pianakaviana aloha ao. Zay kotiny any dia vidiny zay toetra. Fa zao ampio izy mba ho tena lehilahy miany ankonany. Rehefa tsy haingohana lava ho any lehilahy ka pepona lava. Lehilahy zany rehefa pepona vao maika midrikiny izy. Io zany tsy ny fomba fitenenana lehilahy tsy pepona. Enoy ny heviny fa mety ho tsara ny heviny fa mety amin'ilay ohatran'ny taraikiraiky kely le miteny dia ohatran'ny tsy tafitaingana nareo ma tsy intelligente be le vehivavy tonga dia tsy ela-tsaina be tonga dia mety. Fa ny lehilahy ela be vao matakadravatra, ela be vao mahazo resaka. Dia nio anie zany resahako zany. Enoy ny heviny, ampio izy, teneno ny zanaka. Ny ankizy amin'izao tsy mitovy amin'ny tamintsika ankizy tsony, na ny fanajana ray aman-dreny na ny tsao zany ohatra ny tadiavin'ny ankizy mitovy larana aminy ny ray aman-dreny. Marina sa tsy marina? Mbola tsy asiny bonjour olona ray aman-dreny be fa hoenina be olona ray trano fiana, bonjour indray mandeha. Zany ve no atao hoe merci, zany ve no atao hoe talohana misoatra tompoko sa tsy zay? Merci ozy ry zalahy zao. Sa azo ry zalahy koa re ohatra le ray mpianakaviana nandritra ndray volana nandeha tongotra hividianana telefônina. Merci ny valiny. Zany ve no atao hoe fitaizana? Satonany any zany. Natao eritreretako, eritreretanao. Eritreretantsika lehilahy kristiana, eritreretantsika ny fiainana. 70 taona ny sampana lehilahy kristiana atao fiangonana. Ny olona lehilahy 70 taona zany loha malakarantena. Za tsy hamaly fa nareo mahany zany. Fa manana famatorana zany. Fa mitandrina manana, satria eo zany ny tena ivon'ny fiainana. Raha ratsy famindreo izy, antitra vao ratsy loaka. Raha tsara famindreo izy, ahitany ankonany sy ny taranany. Ary zany zany tsika.
alahatra sapana lehilahy kristianina rapitso. Lehilahy kristianina eto amin'ny efitrika misotro fitiavana misy eo lehilahy kristianina mahery. Lehilahy mahery ny atao hoe lehilahy mahery zany dia lehilahy miany ankohonany. Ho an'izay mbola hanana ankohonana manana soamatsara. Nefa manana io ihany izy fa aza mamonina ankohonana hafa any amin'ny sisiny. Io no izy. Raha mbola azonao atao miorena tsara aza miova lehilahy mahery. Ampaherezo ny ankohonanao mba hanana ny ankohonanao fiainana. Ary atao izay isiny midinidinika. Tsy manana fotoana tsao zao tsika iresahana anatin'ny ankohonany. Na misakafo ara zao dia sasany mbola telefônina ihany misakafo. Sasany hoentin'ny ankizy any amin'ny tranony ihany. Tsy tafapitanao tsao zao, tsy tafitanao tsao zao ny direktiva. Zao tsika lehilahy kristianina aza kivy dia mahereza. Zao ampitao amin'ny zanakao soa atoavina nanana amin'ny fianakaviana misy anao. Zany zao ny olantsika zao tsy manana soa atoavina tsao zao tsika. Potika ny identité atsika, potika ny essence atsika, potika ary tsy mitandritsika. Taranaka mampime, taranaka amin'ny 70 taona ho avy na dia kristianina izy. Miangona ao izy fa tena mampime be kavina enina lehilahy tatoazy. Zany ny taranaka raha vao tsy mitandrina ianao fa mijoroa ianao ry sampana lehilahy kristianina. Tompo ampahery ianao lehilahy mahery. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.